Eny ary, ohatry ny efa hira efa fanaontsika atsangana hoe azafady ny tanana izay mahay le hira. Est-ce que ceux qui connaissent le cantique peuvent lever la main? Azafady tompoko. Atao ambony be hoe azafady ahafantarako izay mahay. Ya, olona roa ary. Atongosika indray mandeha dia hatramin'ny voalohany miditra hatrany ambany 438. Raha mba mijery amin'ny internet kely tsika mandra-pisokatry ny eto 438. Azafady. Tsy misy eo. 438 tompoko. Azafady asiana interlude kely mandimby azafady. Eo ihany ara aloha, ataontsika mafy tsara. Eo ihany ara avelantsika mandeha ny mozika dia mihira izay ety dia miaraka mihira tsika. Atsika rehetra ary isa roa telo lasa. Eny ary, tsy maheno mihitsy tsy maheno atsika mihira mihitsy anareo rehetra raha hoe enoko raha tena maina tsy mahay. Ray, roa, telo, lasa. Eny ary, avelantsika indray mandeha mideran'ny tompontsika any anatin'ny fo any zany mideran'ny tompo. Quand on chante le Seigneur dans le cœur. Atao farak'izay mafy fa tsisy hitsaranao eo. Faites fort, fort, fort. Jésus entendra quand c'est fort. Avelantsika ary atao mafy be mihitsy asiana interlude kely azafady mandimby. Affi, 1, 2, 3 et avelantsika hatramin'ny voalohany ary manjary tsy tafiditra ny fahafatelo. Hatramin'ny voalohany azafady mandimby ary.
azafady asiana interlude kely azafady malipy dia atao mafy tsara manjary tsy afaka corrigé zahay ety raha vao tsy mafy tsara 3 las Tsangana via azafady ny tanana ho an'izay manana tononkirana any amin'ny tanany. Est-ce que ceux qui ont les paroles peuvent lever la main s'il vous plaît? Azafady. Atao ambony be mihitsy. Iza ambony be mihitsy. Vitsivitsy. Ho antsika ho an'ny PowerPoint afaka amin'ny herinandro mba ampidirina ao anatin'ny fandaharana ity. Manjary tsy afaka mihira tsara ny olona. Averina indray mandeha farany ary amin'ny tsangantsika tompoko ataovy mafy redony mafy. Redony mafy fa miantso an'i Jesosy tompontsika amin'ity hitsangantsika tompoko. Ho averintsika ity ity amin'ny herinandro dia mba manao révision tsika any an-trano. Rehefa manasa vilia iny tsika dia mba manao révision. Quand on est à la maison, quand on chante, ity ity on fait celui-là. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any.
faly miarabantsika tsirairay avy ny amin'ity alahady voalohany amin'ny volana oktobra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika raha nitaon'ny fanahin'ny masiny ka tonga eto amin'izao tempolo masiny izao. Koa dia ampitomboina ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Mipetraka isika. Rasahu aku fateso tubu natuluci nilayatanicha uwarucha nuunifautaku kavitata Golgotha
Feon'ny mazava izany a, dia ndehantsika hiara-hitsangana hideran'ny tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Rahantsika mamaky ny salamo izay efa voatondro eny amin'ny tableau, ary dia hotohizantsika izany amin'ny hira voatondro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miobi ho an'i Jehova ary tany rehetra, manompo ho an'i Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiombiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika, ary azy isika dia olona sy ondry fiandrina. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaola azy, mankalazany ianarana, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony, ary miatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamalina. Ataontsika ny
Arak'izany iranay izany ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Ianao tokoa no namorona izao tontolo izao, ary ianao no mbola mihazona izany, ary mihazona anay zanakao amin'izao fotoana izao. Koa dia mideranao zay, mankalaza anao zay Tompo, ny amin'izany asanao mahagaga izany, fa ny zavatra rehetra dia maneho ny fahatsaranao, ary zany fahatsaranao zany koa dia ampandalovinao amin'ny fiainany ny tsirairay. Ankehitriny zay Tompo, dia manantona ny seza fendriananao, manome voninahitra ny anaranao ry Andriamanitra lehibe sady masina, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mahagaga, manao zava-mahagaga isan'andro eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny asanao Tompo, ary misaotra ny amin'ny famindramponao, satria izany famindramponao zany mbola tsy maranindritra anay, ka mbola ahafahanay tonga eto amin'ity tempolo masinao ity Tompo, ahafahanay miaona aminao indray, ahafahanay manandratra ny feonay mideranao, ahafahanay hiainy koa ny teninao. Koa ny zavatra rehetra izay ataonao eto ny Tompo, dia ho anitra kasitrahany ao anatrehanao zany, na ny hira, na ny vavaka, na ny teny izay holazaina koa Tompo, dia ho anitra mandrakariva eo anatrehanao. Dia manatrehana Tompo izao fotoana izao, satria marina loatra ny teninao manao hoe raha misy roa na telo ianao mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Eto afovoanay ianao maheno anay, mahita anay tsirairay avy, ary mino ato Tompo fa tsy tahaka ny diranay teto ny voanay rehefa avy eo. Koa dia misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Koa dia amin'ny anaranao Jesosy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia toy izao indray ry havana, ny sitrapon'Andriamanitra izay tonga ho antsika amin'ity fotoana ity, andinitsika ny tenantsika sy eritreretantsika manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy ny Tompo amintsika, ary izao no didiny dia ny inontsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra eo aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika, ry malala, aoka hifankatia isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady malala n'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika izany ry havana, dia andehitsika, andinika ny tenantsika tsirairay avy, hitondra ny tenantsika eo anatrehany manoloana ny teny izay nomeny antsika. Hiara-vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, indreto indray ny vahoakanao, ny olonao manantona ny seza fendriananao, mitondra ny tsy fantaterahanay rehetra. Miarihary ao anatrehanao zay Tompo, satria boky mivelatra eo anatrehanao. Ianao ilay mpamantatra fo sy ny vo, eo anatrehan'izany sitraponao zay tonga teo aminay anio izany indray, dia ny mba hifankatiavanay. Jesosy eo, raha mandinika an'izany tokoa izahay, dia menatra sy mangahy ahy, satria tsy mba nahatanteraka izany tena hoe fitiavana izany. Dia ilay tena fitiavana tahaka ny anao Tompo, ary izany hifankatiavana izany no ahafantarana tokoa fa mitandrina ny didinao izahay. Koa indreto ary izahay Tompo manoloana izany, mitondra eo aminao ny tsy fantaterahanay, mamindrafo aminay Tompo. Ianao no anavao anay indray Tompo, mba anana fitiavana tahaka ilay fitiavanao, tsy fitiavana mihatsara velatsia, na fitiavana eo amin'ny molotra ihany, fa tena fitiavana
tsy misy takalony tahaka ny fitiavanao anay Jesosy a zay nanolotra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana ho faty amonjy anay nitondra ny heloka rehetra ko dia mifona eo anatrehanao zay Tompo mibebaka eo anatrehanao zahay ary izany indrindra Tompo no erahanay izao fiangonana izao miaraka mivavaka aminao mangataka famelana aminao ka manao hoe lirainay be famindrampo mitalao aminao izahay mamelany elokay diovy zay ho afa-pahotana saosao zay mba ho afa-keloka ary avozo ny fanahinay mba ho vonokanompo anao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Tsika tokoa isika dia matoko marina lay Andriamanitra lay tiantsika ko dia aoka itsika hiara-hitsangana andray ny teny famelan-keloka zay atolotry ny Tompo ho antsika amin'izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika eny nanota ny olon-drehetra ka tsy ao afovoan'izy ireo intsony ilay Andriamanitra be voninahitra kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia niekeny maimaimpona ho marina izy ireo tamin'ny alalan'ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy ary tsy hisy asaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika eny na ny fahafatesana na fiainana na anjely nareo fanapahana nareo eny anabakabaka na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy na zava-boary inona dia tsy hisy asaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Koa anao zay nibebaka marina tokoa dia voavela ny helokao noho ny anarany masina miderany Tompo. Amen.
mpananiavo indrindra ho an'Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana 10 minitra ny tanora sy ny ankizitsika, koa eo ampanaovantsika ny hira voatondro dia mangataka ny tompon'anjara amin'izany mba hiakatra. Prions. Merci Seigneur de nous donner ce moment afin qu'on puisse à nouveau recevoir ta parole. Que ton Saint-Esprit nous guide Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Veuillez reprendre vos places. Bonjour à tous. Je vous invite à lire avec moi ce qui est écrit dans Romains chapitre 11, verset 36, qui est déjà sur l'écran. On va lire au nom de Jésus. Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Amen. Le thème pour orienter le message pour les 5 minutes d'aujourd'hui, et je vous invite également à le lire avec moi. Dieu a créé toutes choses pour en être le centre. Le centre, c'est là où peu importe la place que tu occupes autour d'un cercle, les regards seront toujours axés dessus. Dès leur plus jeune âge, les enfants au SDA apprennent les créations. Parmi les créations, ils savent bien qu'il y a les montagnes, les arbres, les plantes, le ciel, la terre, la mer, les étoiles, la lune, etc. Et parmi ces créations, il y a également toi et moi. Et la grande question, c'est, mais c'est qui a créé toutes ces créatures merveilleuses? C'est Dieu.
C'est là que notre regard se tourne vers Dieu, car oui, c'est lui. Nous existons car Dieu nous a créés. C'est lui notre Créateur et le Créateur du monde entier. Et nous revenons sur l'extrait du verset qu'on vient de lire. Tout existe par lui. Ainsi, nous devons le glorifier de nous avoir créés. Chose que peut-être on oublie souvent. Juste le remercier, car seulement grâce à lui, nous sommes, et sans lui, nous sommes rien. Je t'invite alors, dans tes prières, à le remercier pour ton existence et pour toutes ses créations. Mais pas seulement par la prière que nous pouvons glorifier notre Dieu. Nous pouvons aussi le glorifier par notre vie, c'est-à-dire mener une vie selon ses volontés. De cette manière, à notre tour, avec nos paroles, nos comportements, nous serons ses témoins et où que nous soyons, que ce soit à l'école, à la maison ou à l'église, nous inciterons nos entourages à se tourner, à centrer aussi son regard vers Dieu et à le glorifier. C'est cela exister pour lui. Chers enfants, chers jeunes de la FPM à Toulouse, chère assemblée, nous existons grâce à Dieu. Ne le prenons pas pour acquis, mais tournons vers lui en le remerciant pour toutes ses œuvres parfaites. Glorifions-le non seulement par nos paroles, mais surtout par notre vie, afin qu'on soit ses témoins dans ce monde, incitant ainsi les autres à se tourner vers lui et à le glorifier. Car Dieu a créé toutes choses pour en être le centre. Dans Romains chapitre 11, verset 36, il est écrit en effet, « Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Amen. » Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, merci de nous avoir créés. Merci pour toutes tes créations dont nous bénéficions tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à avoir une vie qui te rend gloire, qu'on puisse être tes témoins dans ce monde, afin que tous se tournent vers toi, toi qui es le centre de notre vie. Amen. Tonga ny amin'ny fotoana izay enoantsika ny tenin'Andriamanitra sika, koa eo ampanaovantsika ny hira voatondro dia magnataka ireo tompony anjara amin'ny vavaka sy vaky-teny hiakatra ety. Iareva vakitsika Andriamanitra orainay dia mbola misaotra anao indray izay satria rehefa avy namela elokanay ianao dia mbola amenao izao fotoana izao indray izay ahafahanay mihaino sy mandray ny teninao ko mangataka aminao izay Tompo mba ianao no hanamasina amin'ny mpanomponao izay hamaky an'izany teny izany ary ianao koa ny hanokatra ny fo sy ny fanahinay hahafahanay mandray an'izany ary indrindrindrindra hahafahanay mitahiry an'izany dia amin'ny anaratsoanao Jesosy. Amen. Iaraka maka ny teny soratra marina isika ry havana
Izany dia hita amin'ny bokin'ny Genesis toko 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Genesis toko 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy ary ny Tompo Andriamanitra hoe, tsy tsara raha irery raha olombelona, fa aoka hanaovako mpanampy sahaza azy izy. Tany no nanaovan'ny Tompo Andriamanitra ny karazam-bibidia sy ny voromanidina rehetra, ka dia nentiny teo amin'ny raha olombelona ireny ahitany izay anarana iantsony azy. Ary dia izay anononan-dray lehilahy azy no anarany. Anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny bibidia rehetra, kanefa tsy hita ny izay mpanampy sahaza azy. Ary ny Tompo Andriamanitra na tonga andraolombelona ho sondrian-tory sy ho renoka, dia nalainy ny taolany iray amin'ny tahezany ka nosoloany nofo. Izany taola tehezana nalainy tamin'ny raolombelona izany no namboaran'ny Tompo Andriamanitra ho vehivavy izay nentiny teo amin'ny raolombelona. Tamin'izay dia olona raolombelona hoe, ity ahay mba mitovy amiko, fa taolana avy amin'ny taolako ity sady nofo avy amin'ny nofoko. Atao hoe vehivavy ity satria lehilahy no nanalana azy. Izany no andaozan'ny lehilahy ny rainy sy ny reniny ka hifikirany amin'ny vadiny, ary anjary tena iray ihany izy roa. Amen. Dia mbola ho tohizantsika ary havana ny famakiana ny teny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Hebreo toko 2 (1:7 ka hatramin'ny 1:20). Hebreo toko 2 (1:7 ka hatramin'ny 1:20). Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no hitantsika natao ambany noho ny anjely nandritra ny fotoana fohifohy Jesosy mba ho faty ho an'ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary satria niaritra ny fahafatesana izy dia nosatrohan'Andriamanitra voninahitra sy haja. Eny, Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra sady antony nahariana ny zavatra rehetra, dia te hitondra zanaka maro ho amin'ny voninahiny. Ka rary ny raha nataon'Andriamanitra ho tanteraka tamin'ny alalan'ny fijaliana tokoa i Jesosy, ilay mpitaridalana azy ireo amin'ny famonjena. Fa na i Jesosy nanadio ny olombelona ho afaka amin'ny fahotana, nareo olombelona nodiovina dia iray fiaviana avokoa. Noho izany dia tsy menatra Jesosy ny antso ireo hoe zandriny. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Ho faranantsika ny filazana ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Filazantsara nosoratan'ny Marka toko 10 (2 ka hatramin'ny 9:20). Filazantsara nosoratan'ny Marka toko 10 (2 ka hatramin'ny 9:20). Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nisy farisianina nanantona ny Jesosy mba hamandrika azy ka nanontany azy hoe, azon'ny lehilahy atao ve ny manary vady? Fa novalian'i Jesosy hoe, inona ny didy nomeny Mosesy anareo? Dia hoy ireto hoe, navelan'ny Mosesy hanao tarastasy fisaraha-panambadiana sy hanary vady ny lehilahy. Hoy koa Jesosy taminy, noho ianareo mafy no nanoratany Mosesy izany didy izany ho anareo. Fa hatrany am-piandohana, fony nahary izao tontolo izao Andriamanitra, dia nanao ny olona ho lahy sy vavy. Noho izany dia andao ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho tena iray ihany izy roa. Koa tsy roa intsony rehefa mpivady, fa tena iray ihany. Noho izany, izay nakamban'Andriamanitra, aoka tsy ho sarahan'olombelona. Ary noho nibita ao an-trano, dia nanontaniany ny mpianatra ny amin'izany indray Jesosy, ka hoy Jesosy taminy, na iza lehilahy manary vady ka mapakatra vehivavy hafa, dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha. Ary raha ny vavy no manary ny vadiny ka manambady lehilahy hafa, dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha.
Nisy olona maro nitondra ankizy madinika nakeo amin'i Jesosy ametrahany tanana, nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo olona ireo. Nahita izany Jesosy ka tezitra ary nilaza tamin'ny mpianany hoe, avelao ny ankizy madinika nantonahy fa aza rarana, satria anto azy ireny ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny ankizy madinika azy dia tsy ho tafiditra ao. Avy eo dia notrotrony Jesosy ireo zaza ireo ary nametrahany tanana ka nitsofony rano. Amen. Nila voatondro alohan'ny hitondran'ny indray aman-dreny mpitandrina ny teny ho antsika. Andiny ny faefatra. Andriamanitra dia nahary ny zavatra rehetra mba ho eo anivony izy. Zany indray ny tenin'Andriamanitra izay hoentina ho antsika, ary indrindra akana, fampianarana, fampitomboana, fampiorenana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra mahazo mipetraka isika. Andriamanitra dia nahary ny zavatra rehetra mba ho eo anivony izy Andriamanitra pahary. Zava-dehibe sy mavesa-danja zany hoe Andriamanitra nahary ary nahary azy satria teo eo anivony izy. Ndeha ho zarentsika roa ity lohahevitra ity. Ny voalohany dia ny hoe Andriamanitra dia nahary ny olombelona mba ho eo anivony izy. Andriamanitra dia nahary ny olombelona mba ho eo anivony zany olombelona zany izy. Ary ny faharoa, Andriamanitra dia nahary ny zavaboary mba ho eo anivony zany zavaboary zany izy. Nohariny ny zavaboary satria teo eo anivony zany izy. Voalohany, Andriamanitra dia nahary antsika olombelona satria tiany ho eo anivontsika izy. Avy aiza moa isika olombelona? Avy aiza isika olombelona? Ho antsika mino dia betsaka ny amaly hoe avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no nahary azy. Ary marina zany valiteny zany saingy tsy ampy. Marina tokoa fa avy amin'Andriamanitra ny olombelona satria Andriamanitra no nahary azy. Fa avy amin'Andriamanitra koa izy satria nataony tahaka ny endriny. Andriamanitra mihitsy no modely izay nandrafetana sy nanaovana ny olona mba hahatonga ny olona hakatahaka azy. Teo mivaky tentsika dia hita fa hitan'Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha olombelona. Fa aoka anaovako mpanampy sahaza azy izy io izy, dia olombelona mitovy endrika aminy koa.
io no atao hoe vady zay andikana ny teny hebreo hoe ezer mpanampy ny tena heviny fa tsy ilay mpanampy any amintsika fa ilay mameno no heviny ilay fanampiny ilay mahatonga azy ho feno. dia ahoana hoy ilay olombelona rehefa nahita ny vehivavy voalohany izy, wow, mitovy amiko ty, fa taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko, ka dia atao hoe vehivavy ty satria lehilahy no nanalana azy. Avy amin'Andriamanitra ny olombelona hoy isika teo, ary dia avy amin'ny lehilahy koa zany ny vehivavy, zay ny atao hoe vehivavy, lehilahy no nanalana azy. Ary fatatsika fa ny lamina napetrak'Andriamanitra dia ny vehivavy no nataony hiteraka ny olombelona, noho izany ny loharanony hevian'ny lehilahy koa zany dia ny vehivavy. Avy amin'ny vehivavy ny lehilahy ary avy amin'ny lehilahy ny vehivavy, dia mitovy izy. Ny fanontaniana dia zao, nahoana no nataon'Andriamanitra mitovy endrika amin'ny olombelona? Nahoana no nataony lehilahy sy vehivavy izy rehefa tiany hitovy endrika aminy? Satria ao amin'ny fifandraisana sy fiombonana zay misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy no isehon'ny endrik'Andriamanitra ao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao, rehefa simba ny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia simba koa ilay endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona, takona, tsy hita, simba. Tsy hita intsony ilay fitiavan'Andriamanitra, tsy hita intsony ilay toetran'Andriamanitra, tsy hita intsony ilay fahatsaran'Andriamanitra, tsy hita intsony ilay fitiavana, satria Andriamanitra dia fitiavana. Io fifandraisana mitory fiombonan'io, io no antsoina amin'ny teny latina hoe intimus, izay adika amin'ny teny frantsay hoe intime. Milaza zavatra anaty, lalipaka, sady tsy misy fitaka na fiatsaram-belatsia, faux semblant. Zay no heviny. Zany hoe ilay fifandraisana tian'Andriamanitra isy teo amin'ny olona, olombelona zany. Satria miresaka ny Adama sy Eva dia mpivady no hita, fa miresaka fiarahamonina koa dia ny lehilahy sy ny vehivavy no hita. Ao anatin'izany dia asehon'Andriamanitra fa ilay fifandraisana lalipaka, tsy misy fitaka, tsy misy fiatsaram-belatsiana, faux semblant, io no manamarika ilay endrik'Andriamanitra tiany iseho eo amin'ny fiarahamonina lahy sy ny vavy, fanambadiana zany, fa eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny izay misy lehilahy sy vehivavy. Zava-dehibe eo amin'ny planina an'Andriamanitra zany, satria mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra izay asehony amin'ny olona sy asehon'ny olona eo amin'ny fifandraisany amin'ny hafa. Ary zany no antony mahasaripady ny fanambadiana izay fototra. Rehefa nahary ny olombelona lahy sy vavy Andriamanitra dia nitondrona tao ny fanambadiana, ka ao anatin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy no isehony ny fifandraisana feno ao amin'ilay Andriamanitra Trinité, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Fifandraisana feno, ka sady tsy azo afangaro ilay persona telo ao amin'ny Trinité, ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina, tsy azo afangaro no tsy azo sarahana koa. Ary zany ilay endrika dia lazaina moa rehefa manao mariazy indray hoe tsy rotsony ianareo zao fa ray. Ao nge le zava-miafina, zay le zava-miafina, roa kanefa ray. Ao anatin'izany Andriamanitra no te hiseho. Te hiseho. Dia io ateo hoe sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fanambadiana.
satria mitory ilay fifandraisana lalipaka madio tsy misy fiatsaram-belatsy izay tian'Andriamanitra iainan'ny olona satria lova avy aminy satria iainany ao amin'Andriamanitra trinité azy. Dia ho ny teolojiana rehefa miresaka momba ny fanambadiana izy, ny fanambadiana kristianina dia fiainana sy fiojoroana ho vavolombelon'ny fitiavana izay mampifamatotra ny Kristy sy ny fiangonana. Io no atao antom-pisiny ny fanambadiana kristianina. Tsy hoe akory tonga izy dia mba manao voaly izy dia nentina atao am-piangonana dia nahazo tsodrano izy, ary izay no lazainy betsaka. Inona ny tondranareo ny fanambadiana any am-piangonana? Mba hazo tsodrano. Fa tsy tsodrano fotsiny, fa fijoroana ho vavolombelona. Vavolombelona ny fitiavana izay mampiray ny Kristy sy ny vadiny dia ny fiangonana izany. Saripady zany. Ambara fa zava-miafina. Izay adika hoe sakramenta, ary natonga ny katolika nandray ny fanambadiana ho sakramenta io teny io, kanefa moa amintsika protestanta tsy ilay anarana no mitondra ny mahasakramenta azy, fa ilay fitsipika izay anarantsika tany amin'ny katekomenina hoe telo ny fitsipika mamatotra ny atao hoe sy mamaritra ny atao hoe inon'ity sakramenta. Ny voalohany dia satria zavatra hita maso anehoana zavatra tsy hita maso nefa inoana izy. Zavatra hita maso anehoana zavatra tsy hita maso kanefa inoana. Dia zany ny ranon'ny batisa hita maso saingy maneho ilay fanahy masina izay manamasina ny olona. Zany ilay divay sy mofo izay hita maso maneho ny tenan'ny Kristy sy ny ran'ny Kristy nalatsaka ho fanavotana antsika ary ho famelomana antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zava-miafina. Ka eo Andriamanitra zay teo eo anivontsika io ane miafina, ary zay ny tsy hitany Adama sy Eva. Neveriny fa tsy eo ilay Andriamanitra ka dia nanao zay heveriny fa nety tao izy. Ao foana Andriamanitra satria Andriamanitra dia manatrika amin'ny alalan'ny sitrapony, amin'ny alalan'ny teniny ao izy. Koa ny fiainan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny finoany ao anatin'ny fifandraisan'ny fanambadiana, fanekemponoana, fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra, fitoriana ny hatsaran'Andriamanitra, ny fitoriana ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Satria Andriamanitra dia fitiavana, rehefa manjaka ny fitiavana dia manjaka Andriamanitra. Rehefa iainana ny fitiavana madio dia eo anivony Andriamanitra, eo Andriamanitra. Fa rehefa tsy misy kosa ny fitiavana na ny fifankatiavana dia tsy eo Andriamanitra, takon'Andriamanitra. Ary zany mampieritreritra amin'izao androntsika izao, satria misy famatorany ny fivavahana sy ny ady izay miseho, na tsy Ukraine zany, na atsy Israel sy ny manodidina azy zany. Mpivavaka dolo reo. Fa ny fitiavan'Andriamanitra takona. Ary rehefa tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra, inona no zavatra hita? Fahampitehana, potika. Amina miliara $2 izay tokony hanasoavana ny olona, hanomezana sakafo ny olona, angamba mety vitsy ny mpitsomponenana. Ny immigré mety ho vitsy ny immigré raha ireny vola lany rehetrarehetra reny nentina nampandroso ny firenena ny avian'ireny olona reny. Natan'izany raha teo motsika. Teo eo anivontsika ny Tompo, teo anivontsika Andriamanitra. Fa izao ny maha eo anivontsika an'Andriamanitra dia ny toetrany, ny teniny, ny sitrapony, ny asany izay eo anivontsika ary miasa eo anivontsika. Tian'Andriamanitra ho eo amin'ny tokantrano zany, tian'Andriamanitra ho amin'ny fiarahamonina zany, tian'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana izany. Faharoa, Andriamanitra dia nahary ny zavatra rehetra mba ho eo anivony izy. Rehefa nametraka ny olombelona, ny laso ny vavy teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia nametraka olona izay nomeny fahefana hanjaka. Manjaka amin'ny zavaboary rehetra ianareo. Inona no hevitra zany? Ianareo ny tompo marika, ianareo no manana fahefana
tsy baikony zavaboary, tsy baikony zavaboary. Misy ihany ny olona baikony zavaboary a, rehefa mibalika io masoandro io dia mamiramirana koa izy. Fa rehefa malika io masoandro io, iny koa izy fa malika amanjonitra. Ny soratra masina dia miteny hoe tsy ny masoandro tsony ny anazavanareo no ny andro, na ny volana no ny alina, fa Jehovah no anazavanareo. Ny fahazavan'ny tompo no mahamiramirana ny olon'Andriamanitra, fa tsy ny masoandro na ny volana. Ka rehefa napetraka teo amin'izao tontolo izao ny olona, dia nomena fahefana ary natao hiasa eo anivon'ny zavaboary, dia mba hampiseho ny fanatrehan'Andriamanitra, mba hampiseho ny asan'Andriamanitra izay olombelona no ariny araka ny endriny. Anika rehefa tsy manao izany ny olona, rehefa tsy nitoetra an'Andriamanitra sy ny fomba an'Andriamanitra no asehony, dia Andriamanitra mihitsy ny laviny, esoriny, tsy onona sy anjaka eo amin'izao tontolo izao izay no ariny. Averiko tsara, rehefa tsy ny fomba an'Andriamanitra, rehefa tsy nitoetra an'Andriamanitra, rehefa tsy ny sitrapon'Andriamanitra no ataon'ny olona, dia Andriamanitra mihitsy ny laviny sy esoriny, tsy anjaka eo anivon'izao tontolo izao no ariny. Tsindrina tsara, fa rehefa tsy miraharaha ny sitrapon'Andriamanitra na miezaka hanaka azy ny olombelona, dia manjary manda sy manohitra an'Andriamanitra izy. Fa ny loza indrindra dia ity: le olombelona nomeny fahefana amin'ny zavaboary rehetra. Noho izany, rehefa tsy mampiasa ny zavaboary izay napetraka eo ambany fahefany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ho fanatanterahana ny sitrapony ny olona, dia lasa manao izay tiany izy eo amin'ny fiainany, ary manjary manompo ilay tokony hanompo azy, dia ny zavaboary zany. Dia ao ny manompo vola, ao ny manompo fitaovana, ao ny manompo olona, dia ny tena zany zavaboary koa, ao ny manompo antoko, ao ny manompo zavatra maro samihafa asolo an'Andriamanitra. Sampy daholo zany. Rehefa tsy ampiasain'ny olona hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy hanaovana ny sitrapony ny zavaboary, dia manjary manompo sampy ny olona. Eny fa na ny kristianina azy, tsy hampanompony an'Andriamanitra intsony ny zavatra eo am-pelantanany, fa hampanompony ny tenany. Lasa izy olombelona no Andriamanitra, lasa izy no sampy. Rehefa nitatra sy niorina tsara ny fanjakan'i Davida, dia tonga sainy ngarainy nipetraka atao amin'ilay lapa nafinaritra be, misy valindriana, misy etazy zany. Dia hozy izy hoe: ty zaho faly manana trano sy sedera tsara tarehy ipetrahana. Le hazo vita amin'ny hazo sedera zany dia mety hoe vita amin'ny bois de rose. Petraka tsara ao, mianona tsara ao Davida. Nefa hozy ny vata masina maneho ny fanatrehan'Andriamanitra miafyafy etsy anaty layatsy, afindrafindra isaky ny mandeha, ka andeha hanao trano ho an'i Jehovah. Tatsika amin'ny Samuel 2:7 zany tantaro zany. Marina fa tsy navelan'ny tompo hanao ny tempoly Davida, saingy nakasitrahan'Andriamanitra kosa ny fikasany. Tena sitrak'Andriamanitra ny fikasany, tsara ny eritreritra ao. Mpanjaka voalohany 5:7-7. Anika dia nambinin'Andriamanitra Solomona zanany anorina izany tempolo zany. Fa tsara patsiarovina ao amin'izany tempolo zany, fa ny fanatitra, ny fanomezana, ny voalombokatra, ny fahafolo-karena, ny rakim-pisaorana teo amin'ny Israely, dia nentina nampiseho hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Averiko tsara. Ny rakitra, ny fanatitra, ny fanomezana, ny voalombokatra, ny fahafolo-karena sy ny sisa dia nentina nampiseho hoe any Jehovah ny tany sy zay rehetra ao aminy. Salamo 4:20. Salamo 4:20 azafady. Fa ny olombelona dia mpitantana.
ka mampiasa zany ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny tenany ary asehony amin'izany fa eo anivony Andriamanitra manjaka ho amin'ny Andriamanitra ary manjaka amin'ny zavaboary rehetra izay nanomezany fahefana azy fanontaniana mipetraka dia izay moa ve mpanapatra fahefana amin'ny zavaboary sy ny fananana nomen'Andriamanitra azy ny olona sa kosa mahatsiaro teny ho mpitantana mahatoky izay mampiseho fa tena eo amin'ny Andriamanitra miasa sy manjaka eo anivony Andriamanitra ary manana fahefana amin'ny zavatra rehetra eo am-pelantanany Andriamanitra. Hoy ny mpanoratra ny epistiliny Hebreo nivakitsika teo hoe antsony Kristy hoe zandriny isika. Hebreo 4:1-12. Antsony hoe zandriny tsika fa inona ny mahazandriny Kristy antsika? Satria isika mitovy saina amin'ny Kristy. Satria isika mitovy fihetsika amin'ny Kristy. Satria isika miray lalana amin'ny Kristy. Zany ny antsony antsika hoe zandriny. Ary nahoana raisiny zandriny tsika satria io Kristy io dia faly miaraka amin'ny ray mandrakariva. Zasy ny ray dia ray ihany. Zay nahita dia nahita ny ray. Ny antony nahatongavako dia nanao sitrapony raiko fa tsy hanao izay sitrako. Zany ilay Kristy ary zandriny Kristy isika. Zandriny Kristy isika. Tsy velona ho an'ny tenantsika intsony isika. Fa raka nampianarin'ny Paoly antsika hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatika. Tsy za tsony ny velona. Noho izany tsy izay tiantsika hanaovana azy fa izay tian'Andriamanitra hanaovana azy. Tsy izay tiantsika alehantsika fa izay tian'Andriamanitra alehantsika. Miainga eo amin'ny mpivady zany, ao amin'ny tokantrano zany, eo amin'ny fianakaviany zany, eo amin'ny fiangonana zany, vo afaka andehany amin'ny fiarahamonina manomboko amintsika zany. Move ny fiangonana tena mibanjina tokoa ny ahatanteraka ny asan'Andriamanitra sa tsia. Sa kosa ilaina ihany ilay fisian'ny fitoam-pivavahana, ilaina ihany ny fisian'ny fiangonana satria mba afaka mihaino tenin'Andriamanitra aho, afaka mandray tsodrano aho, afaka mandray vavaka ao anatin'izay, fa zany rehetra zany inge atsika daholo. Hay ny momba ahy zany, ny mahatonga ahako hiangona, hivavaka, ny momba ahy. Fa raha ohatra ka manana ny sain'i Kristy aho, nafoininy amin'ny manontolo mba hamonjena antsika. Dia hoy izy Paoly, dia tahaka izany koa ianareo dia tokony hanolotra ny tenanareo sy ny momba ny tenanareo ho an'i Kristy. Manolotra ny momba ny tena ho an'i Kristy. Ary zany ny maha-kristianina antsika, ary zany ny maha-olom-piangonana antsika. Velona sy miasa atao anatintsika izy. Ary ny ataontsika rehetra dia mikendro zany. Tsy maintsy velomina indray ny herim-panahintsika sy ny aim-panahintsika ho amin'ny fananganana ny tranon'Andriamanitra. Satria mety ho tsy fantatsika rehetra zany kanefa ampahafantariny tompon'andraikitra atsika ny loholona, ny dekona, ny komity, ny mpitandrina. Fa tojo fahasahiranany tsika noho ny amin'ny trano. Mahalala zany ny sampana fa roa sabotsy zay isika tsy nahafaka nivory tao amin'ny veo tampona. Ilay ny tompo-trano ny trano. Hoy ateto hoe coinceny itsika coincen'Andriamanitra e. Ary aza atao ho zavatra kisendrasendry zany. Na ho zavatra ponctuel zany. Fomba hitondran'Andriamanitra tsika zany ampisehoany amintsika hoe raha izy. Andriamanitra ny momba tsika izy anao tohitra tsika. Fa asany isika hoy Paoly. No arindra tao amin'ny Jesosy Kristy mba hanao asa tsara zay voaomana raha teo totosaitsika ao aminy. Teo eto anivontsika hiasa ny tompo. Vonina hiasa ho an'ny tompo ve isika. Zany ny fanontaniana. Teo ao anivony zavaboary n'Andriamanitra. Ka hiasa daholo ny zavaboariny rehetra. Na inona na inona zany, na ny entimanana zany, na ny zavamaneno zany, na ny tena zany, na ny fotoana zany, na ny hery zany, na ny fahasalamana zany, tsetretre. Tian'Andriamanitra daholo ireny. Ampisehoana eo eto anivontsika izy ka miampiasa ireny. Saingy ankinina amintsika
ny mampiseho zany amin'ny asa sy ny fitiavana. Hoy Paoly apôstôly rehefa nanoratra amin'ny fiangonana tany Korinto izy, ty fiangonana ity dia fiangonana lehibe sangy fiangonana feno korotana. Dia zao ny teniny tao amin'ny reo korintianina reo: tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Inona ny tiany lazaina amin'izany? Dikan'izany ny fikelezana aina tsy ao amin'ny tompo dia tena mahafaty antoka. Ary zany no anentanana antsika mba ho tena vahoaka an'Andriamanitra sika ao amintsika ny tompo. Raha eto Jesosy mitsangana, iza ny anaraka mitsangana daholo tsika. Fa raha izao tsika nytenenina hoe iza ny mbanao an'ity raharaha ity dia mbola mifampijerijery daholo. Eto anivontsika ny tompo, miteny amin'ny alalan'ny olona ny tompo. Vonina ve sika ao amin'izany satsia hoy ny tompo hoe izay miaino anareo dia miaino ako, izay mandray anareo dia nandray ako. Ho amintsika rehetra ny herin'ny fitiavan'i Kristy izay mitoetra amintsika, monina amintsika, miasa amintsika ary monina ary manazava antsika sy mampahery antsika azaontsika mandroso. Ary azahoany ny fanjakany miseho sy mandroso ihany koa, raisy ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina mba hampahery anareo ary indrindra isehoan'ny Kristy eo amin'ny fiainanareo amin'ny zavatra rehetra, ka na amin'ny teny, na amin'ny asa, na amin'ny toetra, dia miomboninahitra eo aminareo ilay efa tianareo ary tianareo hatramin'ny farany. Matoky ilay ny antso anareo izy anefa zany amin'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
rehefa avy nandre ny afatry ny tenin'Andriamanitra isika dia andeha hanavao ny fanoloran-tenantsika ka hiara hitsangana amin'ny alalan'ny fanekempinoana fahaefatra tsangantsika. Sika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny izao ny nampanaovana sy araka ny teny nanao ny Samaritana tena hoe tonga amin'ny fotoana mangataka ny diakona ia Makataka ny diakona iakatra manao ny hira fa sivy amby dimampolo sy roanjato ny andininy voalohany ihany isika. Sivy amby dimampolo sy roanjato ny andininy voalohany. Ny fiangonana tononona ho anareo rehetra ny fiadanan'ny tompo dia aoka izary zany tsika isika. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay maefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, zay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahany fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobina. Ary zay koa ankehitriny dia miara manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe irana Jesosy Kristy tompontsika riavana tamin'ny alina namadia anazy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka hoy izy, raiso, ty ny tenako izay omenao anareo, zao nataovy fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ny anareo rehetra, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ka nao vinana misotro ianareo, dia zao nataovy ho fahatsiarovana. Koa dia misaorany ray, zay nampamendrika antsika nananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Petraka isika. Araka izany teny fanorenana sy fahatsiarovana izany, dia aoka hatsiaro an' Jesosy Kristy isika, ilay maty ny solo antsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Dia ny fanatim-pihavanana izay natolotr'Andriamanitra antsika, ka dia aoka hiara-misaotra sy hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra aranay, tompon'ny lanitra sy ny tany,
fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay izay ny an-danitra ô, ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fisanganany tamin'ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io, aidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arinao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zavatsoa rehetra. Ho tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao, ka tsy izay intsony no velona, fa ianao no velona ato anatinay ary manatrika eo anivonay. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, izay zay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana mivoaka. Ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay mara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanak'Andriamanitra isika dia afaka miara-manonona ilay vavaka nampianariny zanaka lahy tokan'Andriamanitra manao hoe rainay ô zay any an-danitra. Hitsangana isika. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ilay niantso antsika hoe zandriny, zandriny Tompo isika. Ny kapoko ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Kristy, dia ny rano ny fanadiovana izay namelan'ny elokao ary ampiraisiny ianao amin'ny tenany ka ny voninahitra an'Andriamanitra ray isan'andro mandrakariva. Amen. Hoy ny Tompo, efa voavoatra koa zao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mparay fanasan'ny Tompo. Manao ny raha voatondro isika 200 dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoka. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny Tompo. Ary zay efa nahazo koa dia mipetraka mba ho hita zay mbola tsy nahazo.
antsika amin'ny 5 sy 900 ny andininy voalohany. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, raiso ano, tia ny tenako izay omena ho anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fa ity ny rako. Dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene mampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, dia eo aminareo mandrakarivany ny fiadanana. Ataontsika ny hira fa 920 sy 900. Fa maty ny tenana raha tsy misy raha maty ny tena raha tsy misy ny fanahy, ary mahatoy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Jakoba 2:2-20. Ny mpitandrina sy ny komity FP Matolozy dia faly miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray vaovao azo ambarantsika anio ry havana, vaovao nasionaly RN SVKI SLKI. Ampatsahivana isika fa mifarana anio ny fisoratana anarana amin'ny sakafo atoandro ny alahady 20 Oktobra famaranana zaikabe izay atao an'ny Maseb. Mitoy ihany koa ny fandraisana anarana amin'ny covoiturage, koa angaviana isika izay mila izany manatona tompon'andraikitra itsam-piravana. Fiofanana nasionaly, mitoy ny fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA, SAP, KNPL, DVE, VFL, Éducation, isaky ny alarobia amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina. Misokatra ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny phone call sy ny Zoom araka ny hita eo amin'ny solaitra manjelatra. Ny lohateny ny fampianarana manaraka dia ny hoe une église qui donne sa place à toutes les catégories d'âge de ses membres. Vaovao eto amin'ny fitandremana, rakim-pisaorana. Misaorana Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaran'ny masina. Salamo 7:9.
mpiangona iray nanolotra 100 €, 50 € ho an'ny mpitandrina ary 50 € ho an'ny finatra ny fiangonana. Ny hira FFPM faharoa izay nangatahana dia ho atao amin'ny heriny. Filazana manjo voaloha. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Salamo 7:7-20. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny mahalala anay reny be Rasanarseta Lucienne Narso dia ny ambo ny alatsinainy fa 3 septambra rehefa ny vahiny 12 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Rajao Narvelo Ajamamonjy Stina ary ny zanaka manjafina. Ny famangina ny fianakaviana dia tanterahina ny Alahady fa 13 oktobra enina. Filazana manjo faharoa. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Koritianina 1:9-4. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo ny fodimandry ny ava-malala anay Rakotondrafahatra Miny Pascaline Panuel ny asabotsy 9 septambra rehefa ny vahiny 19 taona teto an-tany. Hoy ny reta-bota aminy Rakotondrafahatra Panuel sy Salama ary ny zanaka manjafina. Ny famangina ny fianakaviana dia tanterahina ny Alahady fa 17 oktobra. Vaovy amin'ny sampana safifo mampilaza ny sampana fa misy ny asa sy fampiarezana amin'ny Alahady 13 oktobra erinanio aorian'ny fidirana faharoa. Sampana STA. Ny fatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny Ray Masina no fahazavan-tsainy. Mabolana fa 7:10. Misy ny stand STA aorian'ny fanompoam-pivavahana anio ho an'ireo izay mbola tsy navita ny fisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana 424-2024. Marina moa fa manomboka amin'ny 9 taona ny ankizy no afaka miditra STA. Sarobidy tsy voadividimbola makarena ny fahendrena sy ny fahalalana tovizina avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba ahafana manatsara sy mahatomombana ny fampianarana eto amin'ny STA dia nasiana fandraisan'ny ray aman-dreny anjara amin'ny fampitaovana ny sampana. Mirary dia mirary izany 5 € ho an'ny ankizy isan-taona, 10 € raha ankizy roa isan-taona ary 15 € ho an'ny ankizy telo mihoatra isan-taona. Afaka aloha amin'ny alalan'ny CB, espèce na chèque izany. Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala manatona ny mpampianatra. Sampana tily. Miterahan Jehovah fa tsara izy, manak'izay ny famindrapony. Salamo fa 9:7-1. Ny sampana tily dia manasa ny mpiazina amin'ny sampana rehetra teo aloha, mavo, maitso, mena, sy izay rehetra maniry hiditra amin'ny sampana mba ho tonga amin'ny aktivité voalohany amin'ity taom-pianarana ity, izay atao ny asabotsy fa 12 oktobra ho avy izao. Manao antsoavy ihany koa an'ireo izay maniry hiditra ho isan'ny mpiandraikitra. Mampandray koa fa ny isan-taonan'ny sampana dia ho atao ny 2 sy ny 3 novambra izao, ary manasa ny fiangonana manontolo hanatrika ny takarivan-dalonana ho fanamarinana ny isan-taona sy indrindra ny famaranana fa 15 taona ny sampana. Ao ambaravarana sy alefa telegrama ny andindiny rehetra mahakasika izany. Ny fotoana farany hamerenan'ny concours locaux dia nahemitra ny 20 oktobra arak'izany. Fitombavaka hatrany fiangonana mitsanganaka amin'ny vavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Lioka 2:20 ny andiny 4:20 tapany 2. Izany no lohahevitra ny fitombavaka ho amin'ny trano fiangonana manaraka izay atao amin'ny asabotsy 12 oktobra amin'ny 2 torakandro any amin'ny Vieux Temple, manantena ny fiombonantsika ho amin'izany. Rakitra sy adidy. Ilazana isika fiangonana fa tsy tratrantsika ny tanjona no kehitrina tamin'ity volana aogositra ity. Tsy ampy 3 937 € ny rakitra ary ny adidy dia tsy ampy 6 994 €. Koa manao antso avy amintsika handray anjara mavitrika fanohanana ny adidin'ny fiangonana rabola araka ny teny sohatra masina hoe aoka ny olona rehetra say manao araka izay firiny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpamia amin'ny fifaliana no ankasitran'Andriamanitra. Efa nahazo maimaim-poana ianareo ka manomeza maimaim-poana. Koritianina 2:7-7 ary Matio 2:10-9 tapany 2. Ny fanohanantsika ny rakitra sy ny hafalipo dia fanehoana fa iray isika amin'ny fiangonana ary manana fahafahana hanohana mpifaliana ny asany. Mitony etude biblique ny talata 9 oktobra amin'ny 7:30 amin'ny alalan'ny Zoom ary misy ihany koa ny mpiamanao sampitandrina amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ary ny alakamisy amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora atoandro any amin'ny birao fiangonana. Ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana trano fiangonana dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao ny diarintsika manaraka ny Alahady 13 oktobra dia amin'ny 9 ora sasany ary amin'ny 12 ora maraina any amin'ny Vieux Temple. Ny Alahady 20 oktobra
famaranana ny ZKPS VKI dia amin'ny folona maraina ny maseb misoratsika ny aritra hatramin'ny farany ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Fanaontsika miaraba ireo vahiny sendra mandalo na koa voatonga ka mitoetra hitoetra eto Toulouse ka miaraka mivavaka amintsika eto ka raha misy aminareo ao anatin'izany angatana mba hitsangana tompoko ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo ary hitsofindrano amin'ny anaran'i Kristy. Dia faly zay miaraba anareo ary mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Ny fiarahanareo aminay eto dia nampahery anay be dia be kokoa satria ny feonareo, ny fanahinareo, ny sainareo niaraka taminay dia nanampy be dia be tamin'ny fisaorana sy fanandratana vavaka ary indrindra tamin'ny rispo anompo an'Andriamanitra mandrakariva. Makasitraka anareo amin'izany zahay ary dia mitsodrano anareo ilay Andriamanitra ny fahasoavana ny tantanareo tonga eto ane izy atotosa izay antony natongavanareo eto. Izy mbola hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra ary izy anambona anareo mba hoenika ny fitahiny ianareo ary ho tsarovanareo mandrakariva ny fandalovanareo teto amin'ity tanàna ny Toulouse. Fanaovinana mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tompoko mahazo mipetraka nareo. Fanaontsika ihany koa ny miaraba ireo zokiolona natratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana septambra iny. Misy mirahavavy izy dia Ramatoa Rakoto Jacqueline angatana mba hitsangana reto ary Ramatoa Andriamasy Clarisse. Dia faly ny fiangonana manontolo miaraba anareo natratra indray ny tsingeritaona nahaterahanareo. Fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra zany, ilay Andriamanitra iombonantsika, ilay Andriamanitra izay andrandrantsika rehetra ary anandratantsika vavaka. Ka dia miombona fifaliana aminareo ny fiangonana manontolo ary indrindra mitondra mbavaka anareo mba ahatonga anareo hoeniky ny fiadanana sy ny fifaliana mandrakariva ka tsy ny taona ihany no hitombo fa ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo koa. Ny mpanao salamo dia niadivarotra tamin'ny tompo dia hoy izy hoe mandra-pahantotro sy fotsy volo dia aza mafoy ahy Andriamanitra mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka ary ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Salamo faraka amin'ny 70 ny 9:20. Dia novalian'ny tompo ao amin'ny Isaia 9:7 hoe tsy hiova aho na dia mandra-pahantotrareo azy. Anohana anareo aho mandra-pahafotsy ny volonareo. Zaho no nanao anareo sy nitrotro anareo hatrany eny. Zaho no anohana anareo sy hamonjy anareo. Tanterahany tompo aminareo tokoa ane izany. Ka dia ny fanirin'ny fiangonana manontolo dia ho tratrany ela indrindra ary irotsahan'ny fahasoavana isan'andro mandrakariva. Mivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra midera makalaza ary mame voninahitra anao zahay. Fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Andriamanitra be famindram-po ianao ary Andriamanitra ny fahasoavana. Noho ny fahasoavanao dia natratra indray ny tsingeritaona nahaterahany reto zokinay ray aman-dreninay reto. Miara mifaly amin'izy ireo zahay ary miara misaotra an'izy ireo aminao koa satria ianao ny loharano tsoa ary ianao ny loharanon'izao fifaliana sy izao tombonandro izao. Tompo mivavaka ho azy ireo zahay. Ho tanterahanao aminy eny ny tsodrano tsara izay nampitondrainao an'i Isaia. Ka dia ianao nomba azy ireo. Ianao no androtsaka ny fahasoavanao aminy. Ianao no navao ny famindram-ponao isamaraina araka ny teninao. Ary ianao ahatanteraka amin'izy ireo na inona kasitrahana, ninona tsara, ninona mahasoa, ninona mampandroso, ninona miaro amin'ny loza rehetra. Ary mihoatra noho izany satria mahay manao mihoatra lavitra noho izay naingatahana amin'izany vavaka izany ianao dia aoka ny fahasoavanao Kristy, ny fitiavanao ray, firaisanao fanahy masina ho amin'izy ireo mandrakariva ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Dia mahazo mipetraka ianareo. Amin'ny anaran'ny komitin'ny trano no iarabanantsika fiangonana amin'ity anio ity. Mikasika ny minitra trano fiangonana
dia misy zavatra anankitelo ampitaina amintsika. Ny voalohany dia ho tanterahana amin'ny 2 Desambra 2024 hetsika lehibe izay karakarain'ny firaisan'ny sampana dia déjeuner concert izany ho fanohanana ny entimanana trano fiangonana. Izy ireo no hitarika antsika amin'izany fa isika rehetra kosa no andray anjara tena hoe ifanotrina ao anatin'izany ka dia fa fandrio teny izao ny daty samy teny amin'ny namana amin'ny havana rehetra mba anohana ity tetikasa trano fiangonana ity hoentsika mampandroso izany ka dia amafisina amin'ny fotoana manaraka ny toerana fa dia fa fandrio teny izao ny 2 Desambra 2024. Faharoa manaraka izany dia eo amin'ny entimanana trano fiangonana dia 220 faingo 70 isanjato ny tanjona zany amin'ny apport izay efa napetrakintsika no tratra hatramin'izao mampirisika antsika hatrany mampahery anohy ny ezaka izay efa nataontsika fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo. Ary ny fahatelo izay tsy kely indrindra dia ny fitoam-bavaka ho an'ny trano fiangonana. Manaraka izao dia ny asabotsy 12 Oktobra amin'ny 2 ratolakandro ao amin'ny Vieux Temple. Efa nolazaina tamin'ny filazandrara teo ny lohahevitra hitondrana antsika amin'izany. Fa izay tena ao mafisina kosa ry havana dia tsaroa fa ny vavaka, ny fitoam-bavaka dia sarobidy indrindra fa zanak'Andriamanitra isika. Izay zavatra ataontsika ka tsy omban'Andriamanitra dia zava-poana. Koa raha misy ny zavatra tokony ataontsika voalohany indrindra amin'ity tetsikasa trano fiangonana ity dia ny mitondra am-bavaka izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:17 ary na inona angatahanareo amin'ny anarako, Jesosy no miteny dia ataoko izany mba hankalazana ny iray ao amin'ny zanaka. Amin'ny fitoam-bavaka io izany ry havana no anisany ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra tiany hitondrana ny fiangonana ary ahafahantsika manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Ary ao anatin'izany isika dia mankalaza an'Andriamanitra. Rehefa feno fankalazan'Andriamanitra isika dia miandany antsika izy. Ka dia amporisiny antsika ho tonga amin'ny fitoam-bavaka tena tsy salasala fa fotoana hitondrantsika ny trano fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra ary ahafantarantsika izay planiny ho tanterahana ao anatin'izany. Fa fotoana ihany koa io hoe fampizarantsika izay zava-tsoa rehetra no raisitsika avy amin'Andriamanitra. Misy fijoroana vavolombelona amin'io ary fotoana andraisantsika fampaherezana amin'ny olona rehetra izay tonga eo mifampizara izay soa nataon'Andriamanitra. Ka dia tongava maro amin'ny sabotsy izao ny fotoana. Dia misaotra antsika ny aino hatramin'ny farany. Araka ny lazaina tamin'ny vaovao teo dia latsaka be mihitsy lavitra be ny tanjona isika eo amin'ny fanefana ny adidy ary eo amin'ny fandrotsahana ny rakitra. Tsara marihana fa asa ny faneketsika tamin'ny assemblée générale no tanterahana amin'ny ireny fanomezana izay omentsika ireny ary matoky antsika ny tompo, nametraka fitikisana amintsika ny tompo ary inona fa raha nety variana isika na nety nandalo fahasahiranana isika na nety koa tsy nieritreritra mihitsy isika, Andriamanitra dia te hamoantsika ary te hampahery antsika mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa raha toa isika ka maniry anome be dia ampitonambon'Andriamanitra sy ny manana ambiampy izay omeny antsika azahoany manao izany. Fa raha mirimbelona kosa isika dia izy koa dia irimbelona amintsika. Hoy ny fitenin'ny malagasy hoe ny adidy hono tsy han'olon-dratsy. Ka dia izay ny anetsiketsehana antsika rehetra fa ny endry ihany hono no anarina. Ka manoloana n'izao le fahabangana be eo amin'ny fidiram-bola ny fiangonana ahafahana mamita ireo asa ireo dia manetsiketsika antsika rehetra zanak'Andriamanitra, antsika rehetra zandrin'i Kristy mba efa be fa tsarovy fa tsy foana tsy akory
ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo dia mampahery antsika rehetra amin'ny dia tonga amin'ny fotoanan'ny rakitra tsika tompoko ary izany rakitra izany dia marika hita maso amin'ny fanoloran-tenantsika ho an'ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra izay mitahy antsika, koa noho izany dia izay manome am-pifaliana no ankasitrahana. Ataontsika ny hira voatondro. Thank
mandrakitra. Mbola iara-iombom-bavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, fanomenao anjara tsara tokoa ny fiangonanao ary nomenao izay sarobidy tamin'ny tian'io ty tompo. No mbola nahafahanay nandre ny feonao, ny aino anao ary nandray ny afatra avy taminao Jesosy. Misaotra koa fa navelanao hanana anjara tamin'ny rahanao sy ny vatanao Kristy. Misaotra indrindra tompo malala o. Zanakao izay ray eo ary te hametraka eo am-pelatananao izay rehetra ao am-ponay. Dia te hiombona ambavaka izahay tompo ny amin'ny fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Tompo malala o, ampahirezo ireny mpanomponao ireny ary mety ho tonga amin'ny zeziky ny filazantsara aza tompo amin'ireny firenena izay tena manana fo maditra tsy te handray anao, fa ianao kosa tompo amenao anatin'izy ireo mandrakariva ny fanahinao masina ka hanana hery ary androso mandrakariva tompo malala o. Tianay ny hanonona manokana tompo ireto firenena ireto: Costa Rica, Nicaragua, Panama, Salvador. Jereo Jesosy Kristy tompo satria iombona ny kristianana manontolo maneran-tany ny hitondram-bavaka ireo firenena ireo Jesosy, dia ho vatory amin'ireo firenena ireo tokoa tompo ny filazantsaranao ary mba ho hisy fifazam-panayane raha nandre izany teninao izany tompo ny mponina izay monina amin'ireo firenena ireo. Mitondra ho aminao koa izay tompo malala o ny FPMA manontolo, fa indrindra Jesosy ny fikarakarana ny fanatrehana ny SVKI sy ny SLKI izay efa manakaiky. Apetraka eo am-pelatananao Andriamanitra, ireo mpanomponao izay andray anjara hamoky ny vahoakanao amin'ny alalan'ny teninao sy ny fampianarana maro izay hoentin'izy ireo tompo malala o. Hazavao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izy ireo, ka ny marina ihany no lazaina, ny avy aminao any Jesosy no ambara. Apetraka aminao ny olona rehetra ratsokajiny izay mikarakara izany fionana izany tompo. Sarotra ary tena betsaka ny asa atao, fa soa ihany fa sarotra ary betsaka ny zavatra atao tompo, mba hiantoranay aminao mandrakariva fa ianao no manatanteraka fa ireo mpanomponao dia fitaovana eo am-pelatananao rery ihany. Tianay Andriamanitra tomponay eo ny hitondra aminao ireo rehetra izay marary, na any amin'ny hôpitaly izany, na any tokantrano, na any amin'ny tompo. Ianao anieny ho anasitrana ary hanome tompo ny fiadananao ao anatin'izy ireo. Mivavaka aminao izay ray eo, ho an'ny kamboty, ho an'ny mananotena, ho an'ny olona izay ampigadrana, ireo izay mandaly ady sarotra, ireo izay manana ny mavesatra tompo, fa indrindra koa ireo namoy havana malala ary misy amin'ny mpianakavy ny finoana eto amin'ny FP Matolozy Jesosy eo, namoy ny reny, namoy ny anabavy. Ianao anieny ho ampahery ny fianakaviana manontolo, hitodika aminao ka hijery ny azo fijalianao ary ianao izay efa nandresy ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny matany, no ametraka ao amponin'izy ireo ny fanantenana velona ny amin'izany fitsanganany teny amin'ny maty izany tompo. Andriamanitra, mivavaka aminao izahay ny amin'ity
fitandremana FPMA Toulouse izay nametrahanao anay tsirairay avy reto. Mianjaanja eo masonao tompo ary tsy miafina aminao ny zavatra nolazaina te tompo, fa tsy takatray ny tanjona izay nifanekeninay taminao, na ny rakitra izany na ny adidy. Fa ianao kosa Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky, ary ny zanako alay tokana izay tianao indrindra no nomenao anay, ary ianao Jesosy dia nandao ny fiandrianany voninahitrao mba hanome anay ny tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay, tsy omenao anay koa ve izay rehetra ilainay, fa mba ho ataovy mpanompo mahatoky amin'ny kely tompo ny fiangonanao, ary mba ho fidinao ho mpanapaka ny lehibe. Ary ataovy tsapanay ao amponay ao Andriamanitra, fa avy aminao ny zavatra rehetra, na ny vola, na ny arena, na ny fotoana, na ny hery, ka izay rehetra omenao anay dia mbola hanadinanao anay re na ahoana no ny tantananay izay rehetra nomenao anay Andriamanitra. Ka omeo anay tompo ny fahatahorana anao Andriamanitra, ny fahendrena avy anambony, mba hahaizanay tompo mitantana tsara izay rehetra nomenao anay, ary koa anao voalohan-daharana tompo ho amin'ny fampandrosoana ny fambaindain'ny fanjakanao. Mitondram-bavaka aminao izay Andriamanitra ny asany mahakasika ny trano fiangonana, ary ampafantarinao anay fiangonana tompo fa sitraka ny ahazonay izany trano izany, ary hita amin'ny endrika maro samihafa Jesosy fa projenao izany Andriamanitra, ka ho avaozinay tompo ny fanoloran-tenanay tsirairay avy izay fiangonana manontolo, atolotra ianao Jesosy ny tenanay manontolo ho fanatitra velona mba ho ankasitranao Andriamanitra, ary ho ataonao fitaovana mahery vaika, ho fitaovana mahomba ao anatin'ny fiombonana tahaka ny Davida sy Solomona izay nofidinao nahatanteraka ny amin'ny fanaovana ny tranonao, mba ho zanany izay tsirairay avy reto tompo, ho Davida sy ho Solomona ny izahay, satria mahatoky anao Andriamanitra hatramin'ny farany, ary apetraka ao anatinay tompo ilay fahendrena avy anambony. Mahatsiaro manokana izahay tompo ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany, apetraka am-pelantananao tompo izany mpanomponao izay napetraka ao amin'ity fiangonana ity, hikarakara ny fanahinay, hamelona ny fanahinay, hampianatra anay ny marina, ary mampirisika anay sy mampahery anay handeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Jereo akaiky izy ireo Andriamanitra, izay rehetra hitanao fa mahasoa sy mahatsara ny mpitandrina mianakavy tompo, dia mba omeo azy malalaka tompo araka ny habeny ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Ary ho avy tompo tsy ho ela ny fotoana izay atokany ny fiangonana hanaovana ny hoe alahadin'ny mpitandrina, mba tsy ho fombafomba fotsiny izany Jesosy, fa tena mba hoe fotoana tokanay hanomezana ny voninahitra ny anaranao, ahatsapanay fa lehibe ianao ary tena tianao ny angaranao ty fiangonana ity, ka omenao ny mpanomponao isan'andro isan'andro disponible ho anay vahoakanao, ary ankasitrahanay anao amin'ny fona rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, fa tena sambatra izahay Jesosy manana anao, ary faly ny fononay manana ny mpitandrina mivady izay mikarakara anay, ka mba asehonay izany tompo amin'ny endrika hita maso ny fanohananay izy mivady, ary ho tsarovanay ambavaka ihany koa Jesosy izy mivady, mba hivavaka ho azy ireo zay tompo, satria tsara ny asa mpitandrina tompo, fa tsy mora izany asa izany. Andriamanitra tomponay tsara indrindra, betsaka re ny zavatra tianay ho tenenina aminao, ary matsiaro ny tanirazanay Madagasikara izahay. Betsaka tompo ny kristianina malagasy na ao Madagasikara zany na manelipatra ny eran-tany, mba ao anatinay mandrakariva ny fanetrentena tompo. Anatinanao Andriamanitra ka hifona hibebaka aminao ny amin'ny tanirazanay, ka hiain'ny vavaka ianao ary anasitrana ny tanirazanay.
mametraka aminao ihany koa ty firenena mandray anay ty tompo ho voatory heto aneny vaovao mahafaly ary zahay malagasy zay nentinao amin'ity firenena ity mba ho saitory zany vaovao mahafaly zany tompo amin'ny toerana rehetra zay hametrahanao anay ka ho hita ao anatinay tokoa ilay mazava dia ianao Jesosy Kristy tompo. Eny tompo ô apetraka ampilatananao tompo ny sambatan'olona ny ankohonana ny tokantrano tsirairay avy amin'ity fiangonana ity mba ho eniky ny fitahianao sy ny zava-tsony lanitra anieny vahoakanao ary raha mahazo maimaim-pona avy aminao zahay Andriamanitro dia hay anome maimaim-pona ho anao Andriamanitra ary manomboka ety an-tany zany Jesosy ho fampandrosoana ny ambaindain'ny fanjakanao. Misaotra tompo fa na dia tsy mangataka azy zahay efa manome anay ny tsara indrindra ianao fa ianao kosa dia mitena aminay mangata dia omena ianareo mandondona dia hovanaka izany Jesosy no anatonanay ianao ray io ary amin'ny anaranao reriany Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanay no ahafahanay mpianakavin'ny finoana manao izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana na tanteraka izao fanompoana mpivavahana izao. Alohan'ny hitsanganan'ny iray aman-dreny mpitandrina hitondra antsika anolotra an-tsodrano sy anolotra antsika ny hafatra dia hiara hitsanganitsika hiaraka hihira ny antema 5. Mialoha ny afatra sy ny tsodrano ampatsiarovana antsika fa ny antony nanaovana ny fanompom-pivavahana anio anombo ESPMA. Ny tiana ampatsiarovana dia ity ny lalàna no nanery ampisaraka ho entité juridika roa samihafa ny FPMA sy ny ESPMA. Manitra asan'ny fiangonana ny asan'ireo noho izay ara-panahy sy amin'ny lafin'ny fanoratena ny fanjakana no manavaka azy ka isika tsy an'izao tontolo izao na dia eto amin'izao tontolo izao azy tsara mafisina ao anatin'izany fa ny fiangonana manontolo no antsoina sy asaina amin'izany fivorimben'ny ESPMA zany. So mitendrainareo teren'ny paster zay hijanona tsy ryhavana tsisy manery antsika hijanona fa tsy maintsy afatarana kosa asa tokana izay natao teo anivon'ny fiangonana FPMA teo aloha
sy ny SPMA saingy noho ny rafitra sy ny fandaminana ara-panjakana dia tsy maintsy miavaka ireo roa ireo ka dia zany no anasanantsika rehetra ary nanaovana ity fity amin'ity androany ity zahoany rehetra arak'izay azo atao manatrika izany fivorimbe izany zao no afatra ao antsika matokian' Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao o amenareo ane tompo tay anareo ane tompo aro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo ane tompo ka anome anareo fiadanana amen. Nahitra ho Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Tompo ny tompo amin'ny fifaliana. Petraka isika.